eo amin'ny tontolo ny fahadiovana sy ny fanadiovana eto Antananarivo kosa indray tanàna madio io ny tanjona manantena ny fitohizan'izany fahadiovana ny tanàna Antananarivo izany ireo olom-pirenena taorian'ny fandraisana ny francophonie iny ny tsirairay anefa dia samy tompona andraikitra amin'izany fahadiovana izany fanadiadiny tanatin'ny herinandro nandrasana ny fihaonana tampony francophonie tanteraka ary nilamina ny tanàna teto Andrenivohitra fa nirinonareo nefa nitohizan'izany fahadiovana sy filaminan'izany anisan'ny maniry nitohizan'izany raha Olombofito eto Andrenivohitra raha hoanisy olom-bavihoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany voalohany dia voateny hitondra ny anjara birikina amin'ny fanampina ny commune amin'izany. Efa nanao foana izay raha ny tenako manokana efa be lehibe izay zavatra natao izay tao amin'ny boriboritany voalohany tsy natao zavatra ponctuel rehefa zay vita rehetrarehetra dia atao na tsy anjaran'ny solombavam-bahoaka raha ny tokony hanao an'izany fa tsy maintsy fanampy amin'ny fanolotanana dia tsy maintsy tohizina efa natomboka dia tsy maintsy tohizina zany ary efa manomboka hita vokatra zao hoe somary efa niena ny ranona dia mbola misy ary efa manomboka mandeha tsara zany fa mbola betsaka koa zavatra tsy maintsy atao izay antsona ny olona rehetra rehetra tompona andraikitra voalohany fanjakana indrindrandrindra satria ohatrany hoe ny apipa reny tsy anjara rehefa ny apipa reny vola mpanjakana misy budget ny apipa izay fanadiovana lakan-drano ny andrentany iny ohatran'izany ihany koa ny fotodrafitrasa izabe izay tsy atavitro anatin'ny commune fanjakana ihany koa anao ny adidiny ihany koa ny commune efa fantatra ihany koa zany ary efa miara-miasa kaiky amin'ny tenanay dia efa manampy be lehibe ihany koa dia fanampy eo izahay zany ao anatin'ny fotoana fahavaratra tokoa zao ka manansaotra ny fanadiovana ny tanàna zany azanefa dia miantso ny olona rehetra ny tompony andraikitra mba samy andray ny andraikitra tandrify azy avy amin'izay fanadiovana tanàna izay